fiainana. Izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Amen. Jaona 5:12 andininy 12. Didy lehibe no omeny Jesosy Kristy ny mpianatra, omeny ny kristianina rehetra mihitsy. Didy tsotra anie zany ry havany dia ny hoe hiaina amin'ny fitiavana tahaka n'izay nitiavako anareo Jesosy Kristy. Tsy mampanao zavatra mafy be anao nge Jesosy ry havany, tsy mampanao zavatra sarotra anao Jesosy Kristy, fa zavatra tsotra fotsiny ny angatahany aminao dia ny hiaina amin'ny fitiavana. Inona ny mahasarotra amin'ny miaina amin'ny fitiavana ry havana? Rehefa miray amin'i Jesosy ianao, rehefa milona amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, rehefa velona sy manan-kery manam-pahefanao aminao ny tenin'Andriamanitra satria izay ny fiainanao, dia tena mora miaina amin'ny fitiavana. Matoa sarotra aminao zany dia tsy voky tenin'Andriamanitra ianao, tsy feno tenin'Andriamanitra ianao fa ny tenin'olombelona sy ny tenin'izao tontolo izao no betsaka ao aminao. Ampahafantariko anao androany ho anao le mpampiasa serasera amin'ny Facebook sy ny karazan'io, maro ny fampianarana azonao any, fampianarana mampirisika anao ankahala olona, fampianarana mampirisika anao tsy ho tia olona, fampianarana mampirisika anao ho tia tena. Anka mampalahelo na kristiana na mpanompon'Andriamanitra lasa miteniteny foana ao anaty Facebook ao hoe manomboka androany aho dia ho tia ny tenako rery ihany fa ny olona mandreraka. Izany ve ny teny alohan'ny vavana kristiana mpanompon'Andriamanitra? Nefa Jesosy mampianatra anao ny hoe didy no omeko anao fitiavana. Androany ry havana, tsy misy fiadanana, tsy misy fifaliana akoatra ny miaina amin'ny fitiavana. Ka diovy fa rehefa maneho fitiavana amin'ny olona anankiray ianao amin'ny alalan'ny fahalemem-panahy, ny fanetretena, ny fandeferana, ny asa soa isan-karazany, ny fitoriana ny teny mahafaly n'Andriamanitra, izany faneho-pitiavana daholo izany, dia manam-pifaliana ianao. Fa ny olona tsy mahay maneho fitiavana dia izao, tezitra lava izy, motitra lava izy, maizina ny fony, tahaka ny vato ny fony, ary mitarika tsy fahasalamana nge zany, mitarika aretina isan-karazany nge zany, hamonanao aingana anie zany. Indray tsy tsapantsika hoe hay ve ty toetrako ratsy ty, izao tsy manam-pitiavana ty, mamono aingana, mitondra tsy fahasalamana ho ahy. Mila tsapanao zany ry havana amin'ity fotoan'androany ty, fa zava-misy zany. Tarika anao ary Jesosy ry havana, tiavy ny namanao tahaka an'izay nitiavany Jesosy Kristy. Inona nitiavany Jesosy ianao? Nanolotra ny aina izy, nitondra fangery firina izy, nizaka ny latsa sy ny eso izy, fanalambaraka isan-karazana izy, nafolo ny voninahiny lehibe tany an-danitra fa ny aina tamin'ny fanetretena teto amin'izao tontolo izao dia izy tahaka ny tsinitsinina akory. Izany nanehoan'ny fitiavana anao sy nanatanterahany ny profim-pitiavana ho anao, nombohana teo amin'ny hazo fijaliana, maty ao anatin'ny fahafahambaraka. Izany nataon'i Jesosy ho anao zany. Kehitriny izy nitsangana tamin'ny maty dia mampianatra anao izy, mandehana toy izany koa ianao, mandehana amin'ny fahalemem-panahy. Tiavo ny olombelona rehetra eny fa na dia tsy ho tianao aza ny olona dia tiavo izy, satria izay nandrahan'i Jesosy Kristy ianao. Aza malaina amin'ny asa soa, aza malaina amin'ny asa mpitiavana, aza malaina amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara, ny fitenenana amin'ny olona hoe fiadanana ho anao, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho ataonao. Aza manaiky ho van'ny faratsian'izao tontolo izao ny fahatsaran'i Jesosy Kristy ao anatinao. Amen.